Fiadanany miarabanao indray manaraka an'ity vidéo ty manona fiadanan'i Kristy eo aminao mandrakariva. Amen. Androany hiresaka amintsika an'izany hoe jamba mahiratra. Jamba mahiratra. Ary tsika eo amin'ny fiarahamonintsika amin'ny ankapobeny dia mahafantatra fa tsy ny jamba ihany akory, le jamba tsy mahita dia mitondra tena fotsy dia miampanampana mitady ny lalan-kalehany. Tsy reny ihany akory no atao hoe jamba fa ny tolo malagasy sao dia niteny hoe ny alika jamba ny taolana hozy izy ary ny olona jamba ny vola. Zany hoe io vola io koa zany dia mety manajamba ny olona. Any amin'ny Exodus 7:20 any 9:9 manao hoe ary aza mandray kolokolo izy fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina. Ary mandeha vetivety eo amin'ny firenentsika malagasy ny saitsika dia manjaka ny kolikoly. Zany hoe manjaka zany ny fahajambana ao amin'ny firenentsika io. Manjaka ny fahajambana. Fa nefa tsy izay ihany akory, tsy ny vola ihany satria ny vola mantsy amin'ny ankapobeny no manandevo ny olona. Mahatonga anazy tsy ahita na halala zavatra hafa ntsony ankoatran'io fa io no anton'ny fiainany, io no anton'ny fivelomany. Araka ny fomba fitentsika malagasy ihany hoe ny vola no maharanga. Fa tsy izay ihany, tsy vola ihany nefa no mety hanandevo ny olona ka manajamba azy fa satria izay zavatra manandevo ny olona eo amin'ny fiainany dia ino no manajamba anazy. Tsy ahitany ny zava-misy tsony eo amin'ny fiainany, tsy ahitany ny realite amin'ny fiainana tsony. Lasa mahatonga anazy maniditsidina, lasa mahatonga anazy manana fijery hafa izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny fahamarinana. Dia io ohatra hoe mety hoe manandevo ny olona ohatra ny toaka sy ny sigara sy ny zava-mahadomely isan-karazany, fa mety manandevo ny olona koa ohatra ny fitiavam-behivavy ohatra na zavatra sahala amin'izany. Be dia be rehefa mety ho zavatra manandevo dia manajamba andra olombelona amin'ny ankapobeny. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe ho amin'ny fahafahana hozy izy no nanafahan'i Kristy antsika ka tomoera tsara fa aza mety ho azony ny zioga fanandevozana intsony. Satria manazioga reny zavatra manandevo antsika reny eo amin'ny fiainantsika amin'ny ankapobeny. Na kristiana na tsy kristiana zany. Dia hozy izy ny soratra masina any amin'ny Jaona 7:7 any manomboka eo amin'ny 5:5-30 vakiko vetivety amin'ny anaran'ny tompo hoe Jesosy nandrefa efa noroahiny raha lehilahy. Eto zany ty tantara eto ty zany dia tantarana lehilahy anankiray jambatra ny akibondreniny nositranin'i Jesosy dia nifanena tamin'ny fariseo sy mpanorandalàna. Ary reto fariseo sy mpanorandalàna reto tsy nety nino efa na dia nampiantso ny ray aman-drenin'le raha lehilahy aza hoe tena marina ve fa jambatra ny akibondreny marina ty lehilahy ty. Dia tsy mbola nety nino reto fariseo sy mpanorandalàna reto dia nifanena tamin'i Jesosy. Eto zany Jesosy nandrefa efa noroahiny raha lehilahy hozy izy ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao. Le lehilahy jamba nositraniny io nampahiratiny. Raha lehilahy namalaka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy. Dia hoy Jesosy taminy efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Ary hoy izy, hoy raha lehilahy zany, tompoko mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy. Dia ao anatin'izany angalantsika ny hafatra fohy androany. Zava-misy eto zany dia ty lehilahy jamba ty nampahiratiny Jesosy ny masony fa mbola tsy nahafantatra an' Jesosy izy. Zany hoe mbola jamba ara-panahy izy. Raha tsy nisehoany Jesosy mivantana hoe za ozy izy, za izay miresaka aminao zao no izy. Dia nino izy dia niankohaka teo anatrehany. Dia nampahiratra ny jamba Jesosy fa tsy le maso fa le ara-panahy. Ny olona rehefa tsy mino, rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra, rehefa tsy mahalala an' Jesosy, rehefa tsy hidiran'i Jesosy ny fiainany tahaka nyity lehilahy eto ty dia jamba mahiratra, jamba ara-panahy. Fa rehefa hidiran'i Jesosy kosa ny fiainany, rehefa kasihany tanam-pitiavan'Andriamanitra izy dia misokatra ny masom-panahiny ka mahita izy.
zay fa zao nefany na mahiratra aza eto zany a mitodika amitsika tena kristiana efa nahatsapa hoe nateraka indray a efa tena mahatsapa hoe nandray ny fanahy masina ny afatra eto na de efa tena mahiratra ary tsika de possible mbola hiverina ho jambontsika tsy hoe ho votsitra akory ny famonjena fa tafalatsaka ny anatin'ny fahajambantsika manjavozavo rehefa variana amin'ny zavatra mahazo atsika eto amin'ny fiaina mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ty variana mijery ny fahoriana zao miratsy ny toetra raha maneran-tany amin'ny resaka ady ao Madagasikara mafampana ny resaka politika de aiza ny saitsika mifantoka amin'izany ve lasa mijery an'izany ve fa zany a manajamba atsika zany rehefa tsy mibanjina an Jesosy tsika rehefa tsy mibanjina ny herin'Andriamanitra le Jesosy ny teny tamintsika hoe mihoatra lavitra noho ny voro manidina ny anareo zaho miaha anareo rehefa tsy mibanjina an'izany tsika rehefa tsy mibanjina an Jesosy tsika de lasa jamba tsy mahita de lasa miasa saina lasa matahotra lasa manany ampitso sy no avy de fahajambana ihany koa zany ka androany a tsy fantatro zay mety hoe adi-tsaina na hoe mety hoe tebitebina mety hoe manahirana atsika mety hoe aretina mety hoe fahasairanana fotsiny zao amin'ny fiainana andavanandro aza manaiky ajambaniny zany fa banjiny le Jesosy Kristy le Andriamanitra mahery le efa naharisy hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ao atsika le tiatsika sady efa nanolotra ny sarobidy indrindra teo amin'ny fiainany ho atsika ho famonjenatsika izy mpanjinina de anana fiadanana ianao mamakivaky ny ady sarotra de anana fifaliana ianao mamakivaky ny aretina sy ny mety ho fahoriana isan-karazany de anana fitsaharana ianao voninahitr' Andriamanitra amen.